Misy ny zava-baovao izay hoentin'ny mpitandrina arabe tokotany miary Lazandria mialy filohan'ny synodam-paritany arivo avaradrano toy izao ny fanazavana. Araka fatatsika moa dia mikatona indray ny fivirimbe faharoa izay fahanao synodam-paritany arivo avaradrano eo anivon'ny FCKM ary dia fotoan-dehibe tokoa izy io satria ho tanterahana ny alakamisy 12 Novambra izao ao amin'ny FCKM avaratsena. Io moa dia any amin'ny faritra tratany volonondry ary miavaka io satria amin'ny fivirimbe faharoa ity no tanterahantsika ny fanolorana délégation pastoraly ireo katekista délégué katekista rehetra izay mendrika nomena izany ary fanirahana azy ireo hitondra fiangonana mariana. Misy fiangonana roa amby 30 izay mbola katekista délégué no hitondra azy ka ireo no irahana amin'ny fivirimbe io ary isan'ny manamarika izany tanterahantsika ny alakamisy 12 Novambra ho avy izao io. Ao anatin'izany koa ry havana ny fahafahantsika mandray ireo vaovao rehetra amin'ny mahafivirimbe azy ary vaovao rehetra mahakasika ny fiangonana, mahakasika ny FCKM, mahakasika antsika synodam-paritany arivo avaradrano ary dia eo no iantsonantsika rehetra kristianina rehetra ny mpino rehetra ao anivon'ny FCKM ho tonga iarivavaka hanatrika fotoan-dehibe io izay zava-dehibe loatra ny mbola ahafahantsika mideran'Andriamanitra miaraka manome voninahitra azy eo anatrehan'izany fitahin'Andriamanitra tanterahana izany. Koa dia manasanao ary ho tonga maro amin'ny fivirimbe faharoa io izay tanterahantsika ny alakamisy 12 Novambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny FCKM avaratsena fanantenana. Efa milamina ny rehetra, misy ny fiarakodia izay raisika eo ambodivona izay ny bus mamonjy eny tratany volonondry ary misy ny toerana izay sahaza antsika rehetra vonina ny rehetra riavana. Koa dia manasanao miandranao tonga maro amin'ny fivirimbe io ty banjina ny hoe fifaliantsika amin'io zany hoe fifaliana iainan'izay mino rehetra iainan'izay nazy famonjena rehetra. Koa dia mino afa ho tonga maro ianao hanatrika izany dia misaotra sahady ny fahatongavantsika rehetra amin'ny fivirimbe faharoa tanterahantsika io.